Ry malagasy mpiray-tanindrazana. Namafy sy mangidy azy iny taonany valona iny, de tamin'ny endrika kanto sy mahafinaritra no nentin'ny masoandro mody nandravaka ny faran'ny taona 2024. Ny loasahany tomandavana, ny avoana mavamavana, ny ranomasina sy lanitra samy nideran'Andriamanitra. Ka ny tara-bolamena napatsahy ireo harena, tonga an-tsaina azo sary harena vitananahary. Izany no nandravaka ny faran'ny taona 2024. Indrisy anefa fa vao nitsidika ny taona 2024 zay diavintsika zao, de toy ny latsaham-baratra satria nisy ireo mpangalatra namoaka tsokosoko ny haren'ny firenena volamena sesehana. Raha toy na marina ny aty marary ny afero. Ary raha misy mianika ny vohitra, de mijoro ireo olokendry ho manda aro ny tanàna ka hiaro ny tsy mety. Ka zay no antony ijoroketo tsy sanatry ny vava mitsangana tsy antanina toy ny fanoto na mibodo toerana tahaky ny tsia, fa nasesiky ny fitiava-tanindrazana ka de mitaky ny marina ary miantso rariny misolo vava ireo zay mangataka izany. Arotoky ihany koa izao kabary ataoko izao ho fiarabana famalina nareo rehetra zay ny araba hitratra ny taona, ary koa iarabako an'izay rehetra tsy tratrako antso amin'ity taona ity. Hisy ny famakafakana amin'ny fiainam-pirenena tamin'ny taona lasa mba hahafahantsika mitsinjo ny ho avy. Ary amin'ny farany de hiverenako ny momba ny fafikarena malagasy, satria io no heveriko ho randra mitarika ny toe-karena malagasy mba hialantsika am'izao fahatrana lalina de lalina izao. Ny misakafo tsy mivavaka ho ny nama mangalam-pinana, koa eto am-panombohana de miondrika toy ny very-tengenapody aho manao ny azafady. Manao azafady satria misongo teny io masonareo. Ho tovanako fialatsiny ihany koa satria tsy ny mantsy maiva mavesatra tsy zakany teo aloha ary mbako tsy mahazaka ihany koa. Koa mialatsiny miala fondro tompoky lasy tompoky vavy. Ny voalohan-teniko amin'ny fatratrarantsika an'izao taona izao dia fisaorana lehibe an'Andriamanitra, voninahitra aneo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra, ary fiadanana aneo atsika izay nanehony ny atsara-po. Engane isika mianakavy ka ho lavitry ny rofy, tsy ho sarahako taka amin'ny volo isika na ho avakavahako taky ny ketsa, satria tokony ladin'akondro tsika ka raha mitraka iray ihany fa rehefa miondrika zay vao manana ny lafiny. Ka hoy iaho manao hoe, engane isika mianakavy ka toy ny olona mamafy fity ka hijinja fahasambarana. Ny lehilahy ho kiady voninahitra ary ny vehivavy ho tabia sy rehare. Ny nofy ho lasa vina, ny vina ho ody fahombiazana, ary ny fahombiazana no irariko hifalitsika mianakavy indray mandritra ny taona ity. Ny lalana misy sisiny, ny loka misy sosiny, ny lamba misy sosiny ary ny teny misy sasiny. Koa izay ny sasiny tsy azoko ny lalova-potsiny, fa sara ny lalana ary vovavahadiny idiratsika amin'ny tena vetin-dresaka. Tompoky lasy tompoky vavy. Ny voalohan-teniko ary misarika ny saitsika mianakavy de momba ny volamena 7.7 kilao sasany izay very any Afrique du Sud. Raha valiny androany mantsy zao dia efa ho tazominareo fa tsy amela hivoaka intsony isika. Malahelo de malahelo tokoa satria nanomboka ny 12 novambra 2024 de fanteny hoe arovo ny arenatsika fa ny ety ivelany de fa mahalala ary te androbaka ny arena zay eo amin'ny tanindrazatsika. Raha oharina amin'ny volamena very zany 7.7 kilao sasany zany de tsisy dikany. Satria nisy 5.0 kilao tratra tamin'ny mois de novembre teny vato, niasa tsara ny douane. Efa nisy very koa tratra tany Comore tamin'ny 2012 nety ny teratany
Britanika sy Mauritiana misy mangalatra ny volamenatsika izao ndray 3.70 kilao. Raha ohatra tambatra ny volamena very tamin'ny taona lasa, raha ny resaka mandeha dia mahazo eritreretina no any amin'ny 5.10 tonne volamenatsika. Natsangana nefa ny bankin'ny volamena ao anatin'ny banque centrale. Fa izao misy mangarahara sy misy gaboraraka, ka ny Afrique du Sud no misy mipotra ny volamena sasany. Ary io araky ny resaka tany Komoro efa nandeha foana io hatramin'izay fa zao zany alova misy tratra. Koa miantso anareo tandrokarom-vozina izay matsapa fa tena tia tanindrazana ary vonona hiaro hatramin'ny farany harem-pirenena mba hitaky ny marina iza ny tompona andraikitra nitondra ny volamena tany. Nareo fitsarana ny tena todiako eto. Aoka angarahara ny fitsarana ataonareo fa amin'ny anaran'ny vahoaka no iasanareo. Ny vahoaka dia magnetaeta ny marina ary tsy tiany raha ny arena verivery fahatany. Koa miantso anareo fitsarana, manana ianareo fahaleovantena, mijoro raha tsy anananareo ny fahaleovantena dia takio. Fa toy ny ataon'ny any Afrique du Sud no ataontsika malagasy raha tena na manana ny fiandrianam-pirenena isika. Amin'ny anaran'ny soa ambony indrindra ny firenena no atsoko anareo an'izay. Faharoa ihany koa dia itodiako kely ny momba ny fitantanana ny tanindrazantsika. Ny tanindrazantsika dia tsy zatsy miteny hoe misy ambony na misy ambany, fa misy tany masina dia masina ho an'ny malagasy. Ny tiako atongavana dia eo amin'ny tany ny Alasora. Tsy hoe taranak'Andriamanelo dia miteny anareo hoe manana ny hasiny amiko io tany io, fa manana ny hasiny amin'ny malagasy rehetra io tany io. Koa mangataka hajanona tsy misy atakandro io bulldozer nalefa ny sinoa io, fa ny sinoa tsy malala ny hasina izay hoetiko sy hitandrovako ny razako. Be loatra ny tsy fanandrahan-dalàna sy ny fanimbazimbana ny hasina maha-malagasy. Koa mampakapeo androany mba hiteny atsaharo miaraka amin'ny vava ny zavatra toy izany. Tsy valapatra aho satria maro ny asa miandry antsika amin'ity taona ity. Alohan'ny hidirana amin'izay anefany dia tsara hitodiana kely ny lasa tamin'ny herintaona. Ny tamin'ny voalohany taona mois de février teo eo dia fantatsika fa nisy ny doublon. Ny doublon dia midika avy hatrany fa nisy ny halabato. Ary izany dia midika fa tsy mari-pototra ary tsy mari-toerana ny fitondrana izay natao nisy halabato. Mitarika ady sy faty olona lalandava izany aty Afrika. Koa tsara atao ny fanadihadiana ary takiko ny valo ny fanadihadiana izay nataon'ny loholona mba ho avoaka sy ho fantatry ny malagasy rehetra. Faharoa, rehefa fantatra le izy dia mandray fepetra. Anao fifidiana antsika afaka 2 taona amin'ny 3 sy 4 arivo. Mila fanadiovana ny fifidianana ary mila eken'ny rehetra. Mila atokisana izay seny apetraka eo. Ary indrindrindrindra tsy izay le olona nahitany tsy marina ko nahitany hoe reto nisy zavatra tsy marina dia tonga dia esorina avy hatrany. Ny zavatra ilaitsika dia ny mamakafaka tsara inona mety, inona tsy mety, inona ny lesona tokony hiaingana ahafahana manatsara indray ny ho avy. Teny tonitravokena ome mahery iny ambava homana po mieritreritra ary atao fotony voankazo anary ka ny mamy atelemo fa ny mangidy kosa aloavy. Ny faharoan'izay dia nandalovatsika ihany koa ny fanagadrana mpanao gazety. Izany dia midika fa misy ny didy jadona sy ny tsy fahafahana maneho hevitra. Afaka mitsikera ny mpanohitra, afaka manome fomba fijeriny ny mpanao gazety. Fa izy kosa raha ohatra ka nandainga nananao zavatra tsy nitompona, tsy nanaraka ny deontolojia mpanao gazety, dia izay izy no migadra.
Fa raha ohatra kosa ka manao ny asany amin'ny mamatianina azy izy, de angatahana kosa mba tsy hisian'ny fanagadrana mpanao gazety satria asany izany, ary izany anie no alalana ny marina ihany no anafaka atsika. Raha diso io an fantatra ho azy eny foana, rehefa marina io an de nahoana ataonao an de fantatra foana ny marina. Ary io mamerina indray ny teniko hoe tsy tsara fototra ilay fitondrana raha ohatra ka ao anatin'ny fifidianana misy doublon, ary izay tsy fahatsara fototra izay an de lasa toy ny manao propagande isan'andro izy manamarina ny toerany, ka zay rehetra mitsikera aminy de esoriny de mitarika makany amin'ny didy jadona izany. Eo koa ny fahafahan'ny olona miteny. Ny olona de afaka miteny rehefa misy zavatra tsy tatiny. Ao koa fantatrareo mpitondra fa izahay vahoaka de ianareo ny mpanomponay, matoa napetraka teo nareo de mba ho tsara ny fiainanay. Ko raha tsy manana rano ny olona, androany izy mangateta, androany nareo mitady fahatsarapitso. Tsy hainareo nga fitenenana, ranona ny zanakao mo omenao vato va, de ny valiny hoe mofo. Nareo ara ratsy, de mbola ratsy noho ny ratsy ve nareo ka tsy hanome rano an'izay olona zay mitaky rano. Rehefa mitaky rano ny olona de omena rano, na ho tanterinareo amin'ny citerne io an, na ho tanterinareo amin'ny zavatra hafa. Fa ny zavatra atao de mpanompy ianareo tsy maintsy manao. Fahatelo, misaorako aloha hoe nanao kabary mba hizarana isa-tokantrano ny vatsitsinjo. Ny nampalahelo anefa de 2 taona lasa ny tompo raha nizara sakafo de nasainy nipetraka ny olona ary ny mpianatra no nandeha nizara tsirairay. Raha ho ahy de mazava ho azy fa tokony zay ny natao, izany hoe sakafo zaraina isam-baravarana, tsy izay anefa ny zava-nisy fa natangorona tao an-kianja ny olona, de amiko mbola mety hampiparitaka ny valanaretina indray zany. Sosikevitra ny ny fizarana isa-tokantrano, ary misy ireo mpiasany amin'ny fokotany zay malala tanteraka ny isa-tokantrano. Isaorako aloha iaho fa nahazo ny olona, fa indro-kely nanontany reo fiarahamonim-pirenena ataovy mangarahara ny fitantanam-bola amin'ireo vola be zay nyraisina avy any ivelany. Miandry zany zahay, koa mafiziko ny ataky ireo fiarahamonim-pirenena ireo hazavao ny fitantanana ny vola avy any ivelany. Raha ny kajikajy tsotsotra de latsaky ny 700 millions de dollars ny vola azo avy any ivelany, latsaka kely. Ka izay zavatra zay mila mazava tsara hoe reto ny dekesena, reto nakaiza, reto nakaiza. Fa ny fifampitokisana tompoko de ao anatin'ny mangarahara. Tsisy nentsika anareo eo rehefa teneny hoe atony lanindinay aty, atony nalaniny aty. Izay no atao hoe mpanatanteraka. Ary ny anankiray ihany koa nandalo tamin'ny fotoana iny, efa tamin'ny 2019, nisy ireo fitaovam-piadina zay tsy fantatra hoe avy aiza no nipoirany. Ary amiko ny tena nampalahelo de le hoe ny ministry ny fiarovana de tsy nahafantatra akory hoe avy aiza no nipoirany fitaovam-piadina izay tena mahery vaika. Amiko zany de voahitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena satria ny ministry ny fiarovana no ambony indrindra amiko amin'ny hoe tandrokary ny voziny, fantany amin'ny atsipiriny ny zavatra hipotra amin'ny firenena, ary raha tsy voafehiny de miandry ty mitedavina ny fahavalo. Ko miandry ihany koa ny mangarahara valiny zay fikarohana izay amin'ny alalan'ny vahoaka malagasy ty fahamarina. Ary amin'ny farany de hiditsika ao amin'ny fiainana andavanandro. Amin'ny fiainana andavanandro de mahatsapa ny ray trano fa midangana de midangana ny vidim-piainana. Tsy misy anefa mivahaolana zay aroson'ny fanjakana tena tonga de miatra avy trano anatin'ny vidim-piainana, ferana vidim-bary nefa ny vary vidin'ny mpanjara lafo. Tokony misy zavatra mirindra ny zavatra teneniny, cohérent. Fa izao zavatra iaina atsika ao Madagasikara izao de ohatran'ny samy mandeha samy tady, lasa didy mibesandry ary lasa didy jadona. Koa ny angatahako de ny fampiresahana, ary raha ohatra tsy vitan'ny fanjakana irery
dia aleo miara-miasa am'ireo izay efa matianiny efa asanisan'andro io fa raha vao tsabatsabahan'ny fanjakana foana na sanatriny vavaka misy ny ampimamba na ny monopole efa niaina atsika zany tamin'ny 80 efa niaina zany tamin'ny fotoana 2000 lasalasa tany fa raha vao misy olana amin'ny famatsiana de miakatra ho azy mividim-piainana koa tsara manao lobarendasy mandinika ny ahafahana hoe firy-taonina marina ny sakafo ilain'ny mponina ahafahana tsy mampakatra n'le vidin'entana satria raha izao zava-misy izao jerena ny sandam-bola mitotongana ny fatram-vary mety atsoatsy tsy ho ampy de hiakatra io vidin'entana io koa stomboko ny sainareo mpitondra hoe jerevo akaiky ny zavatra toy izany satria mampijalo ny vahoaka amin'ity taona ity moa dia nambaran'ny filoha hoe momba ny asa koa izay indrindra no anolorako ny tanako sy hanomezako ny hevitra ahafahantsika miteraka asa maro de maro efa betsaka ny lalàna fa namorona motoculteur ao ary ho amboarina any Madagasikara amin'ny alalan'ny vy sy ny aluminium izay minéré misy amin'ny Madagasikara misy ny fampiasantsika ny zavatra hafa toy ny nickel sy ny chrome zay efa misy any ihany koa de ny charbon iterehantsika ny électricité aloha satria tsy azo atao ny électricité feno délestage amin'izao fanomboarana ny vy zay epona izao tsy azo ajanona izany ka izay zavatra rehetra zay a de hanao conférence ao mety manontany angamby ianareo hoe izahay tanora tsy manam-bola ve afaka manaraka ny conférence de zao no lazaiko anareo ho anareo tsy manana na inona no anaovako ny conférence satria manana isika fa ny fandaminana ny toe-karena no mila lamina tsara azavaiko kely ny hevitro tamin'ny fanombohana de niresaka hoe 10 taona eo ny volamena atsika lasa ny velany atsokosoko hivory isika andinika hoe aleo ny volamena hividianatsika machine angonina daholo ny volamena malagasy apetraka ao amin'ny banky hanomana lalàna isika tolo-dalàna mba ahafahana hoe io harena zay mipetraka ao io de hanapina ireo tanora zay navita fiofanana amin'le fiofanana zay omeko mba ahafahany manangana orinasa madinika rehefa natao tsara moa zany ny boky efa voasoratra ny boky endriky ny orinasa madinika zay ianareo de eo amin'ny 5 eo ny isan'ny mpiasa ao anatiny ka misy mpitantana anankiroa reo mpitantana ireo no omena ampindramina vola amin'ny alalan'ny volamena atsika isaky ny tanora zay manangana société anankiray de omena fond izy zay vidianan'ny machine de mamerina vidy machine ao anatin'ny 5 taona ireo kosa indray de amokatra ny piesy anaovana ny motoculture ho an'ny mpamboly iray manontolo izany de hiteraka asa 5 alina sy ray hetsy isa raha ny rythme amin'ny hoe volamena atsika tsy hita 10 taona no raisiko de ao anatin'ny 3 taona de mahasokatra isika orinasa madinika 9,000 isa raha ohatra ka volamena 7 kilao isaky ny olona 2 izay manangana orinasa no omeny ny fanjakana ho fampandehanana sy hananganana ny orinasa hividianana machine ty ivelany ampy zay satria efa novitaiko ny boky zay hoanareo ny manaraka fotsiny de tsara ianareo manaraka ny conférenceko satria any no omeko anareo ny vina zay vina anareo manokany hangatana volan'ny banky amin'ny manaraka ny zavatra manaraka amin'izao fotoana izao de oiza hoe ny conférence zay andeha de akintsika aminy satria efa misy am'izao fotoana izao ny vaksiny ty andafy koa miandry ny fahavitan'ny vaksiny aho zay vao mandeha miakaretany razana irariko ihany koa mba hividy vaksiny ny malagasy ny fitondrana fa io zao de efa misy fiarovany raha ny eritreretiko mety tsy ho zakatsika ny avy amin'ny Pfizer fa avy aty Moderna izay -20 de mety ny fitahirizana azy
no mety etiety kokoa amintsika malagasy, fa isika moa no afaka mandinika, ny mpitondra no mandinika fa efa misy ny vaksiny am'izao fotoana zao ka hoia hoe ataovy mangarahara de hitatsika eo ny lalana zay hitondrana azy. Ary farany de mamerina ihany ny antso anareo olo marina ao sy ty tanindrazana, mitsangana ho manda aro ny tanàna mba hametraka ny fahamarinana marina. Mety ao anatin'ny zandary ianareo, mety ao anatin'ny douane ianareo, mety ao anatin'ny fitondrana ianareo, na aiza ianareo na aiza, lazao ny marina fa ny marina no nafaka anareo. Efa tsy tatin'ny vahoaka mantsy izao fatrana mahazo azy izao, ary mety rano kely nampihoatra vera iny aferam-bolamena iny, ka ho tonga ny tsotsoro-mambo isarahana izay mpamadika dia hazo fitsarana, ary izay mibaboka sy mitoroka kosa an'ireo mpanao ratsy de ho marina izy. Ary tadidio fa ny fahamarinana de zao ny teny: izay rehetra tsy menatra azy eo imason'ny olona de izao koa tsy menatra azy ao anatrehany raiko. Izany no fahamarinana, izany no lalàna, ary ny fahamarinana ihany no lalana mitondra antsika any amin'ny tena fiainana. Koa aiza matahotra ary mahereza fa ny tanindrazana de mila rovana hatramin'ny aina farany satria masina ny tanindrazana.